manana ny politikany entina indrindra ao anatin'izay fampihavanam-pirenena izay sy ho fampandrosoana ny faritra ihany koa moa ny candidat Hery Rajaonarimampianina izay namelabelatra an'izany tany ity androany ity tetsy amin'ny Carleton. Ho an'ny candidat Hery Rajaonarimampianina dia iainana ny fampihavanana ary tsy maintsy arahana asa. Anisan'ny nasongadin'ny candidat Hery Rajaonarimampianina tao anatin'ny famelabelaran-kevitra nataony androany nandritra ny fihaonana ny karakarain'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM teny amin'ny Carleton nosy ny famelan-keloka. Momba izay indrindra dia anisan'ny nametrahan'ny mpanao gazety fanontaniana tamin'ity candidat ity ny momba ny fiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tanindrazana. Fiverenana izay nambaran'ny candidat Hery Rajaonarimampianina fa tsy mametraka olana ho azy. Ka ao anatiny ange izany zavatra izany tsy manana olana amin'izany fa dia mbola tsy maintsy jerena izany zavatra fa tsy manana olana amin'izany mihitsy ao anatin'ny fandalana ny fihavanana. Heverin'ity candidat ity fa anisan'ny zava-dehibe atongavana ny fampihavanana ny fampandrosoana isa-paritra ary eo ihany koa ny fametrahana ravi-panjakana tsara tantana. Misy toetra izany izay tsy maintsy hanehoana fa dia mandala an'izany ianao ary misy asa koa izany izay tsy maintsy atao mba azahoana mametraka izany fihavanana izany ary anisan'izany ny fampandrosoana ny faritra satria dia fanamafisana ny fihavanana izany zavatra izany. Misy rafitra koa nefa izay tsy maintsy apetraky ny mpitondra ihany koa izany mba ametrahana tanteraka mihitsy sy antohana izany fampihavanana sy ny fampandrosoana isa-paritra izany. Ny anisan'ny rafitra teo moa izay nolazaiko dia ny hoe ny fametrahana fitondram-panjakana tandalana, ny fitsarana tsy mitanila ary ny fandalana mihitsy ireo atao hoe fahefana izay tsy maintsy ajaina ny fisarahany, ny mpanatanteraka, ny mpanao lalàna sy ny fahevam-pitsara dia zany tsy maintsy apetraka satria izany rehetra izany no miatoka ny fampihavanana sy ny iverenana indray izany hoe fihavanana amin'ny fiarenena izany satria izay no tena anisan'ny fototra mitondra eo fampandrosoana. Ny fampihavanam-pirenena izay nambaran'ny candidat Hery Rajaonarimampianina fa antoka ary fototry ny fampandrosoana.